Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy a Nazareta, no era-bako anao rehetra, na aiza aiza misy anareo, manaraka sy miainy koa ny fandarana azo antoka fanavoto amin'i Kristy, izay endreketako ny mpitandrina sy lofin'ny Ramborson. Ary no fahasoavan'Andriamanitra ny eo amintsika, dia mba ho tanteraka amintsika ny fikasan'Andriamanitra sy ny hevitra izay niveriny antsika araka ny ten'Andriamanitra manao hoe fa toy izao no ny itiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny iny zanany lahy tokona mba tsy ho very rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naneraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao, hanameloko izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Voasoratra amin'ny Jaona 4:9-10 sy ny 7 zay. Ary koa ny ten'Andriamanitra hoe ao amin'ny Petera 2:7-7, fa Andriamanitra tsy mahila ny teny fikasany, fa tsy tia nisy ho very fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Mazava tsara ny ten'Andriamanitra, fa tsy tian'Andriamanitra hisy ho very ny olona. Saingy izao misy very ihany, satria ny olona tsy miraharaha zany hoe fivavahana zany. Ary la dia atao hoe misy olona mpitory aza, mety tsy voavonjy, nefa velin'Andriamanitra hitondra ny hafatra ihany izy, hitondra ny ten'Andriamanitra ihany izy. Kanefa alohan'ny hanozy antsika zao fandarana izao dia hivavaka atsika. Misaotra anao zahay Andriamanitra, fa noho ny fahasoavanao sy ny famindraponao, dia tanteraka izao fotoana izao. Dia matoky sy manantena aho, noho ny amin'i Jesosy mbola mifona amivavaka tsy-tinoana mitondra ny rahany eo anatrehanao, dia misaina fahendrena, fahalalana ary hametraka teny amin'ny vavako anao, ary koa hamora ny sofin'ny olona sy ny fony, ka hametraka ny teny eo amin'ny fonjay mba ho tonga fanantenana sy finoana mba hanana ny fiainana mandrakizay. Koa dia ho anao ny dera, ho anao ny saotra ny voninahitra Andriamanitra, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, ary koa ny finoana ny rany no anaovako izao vavaka izao. Saotra Andriamanitra, amen, alleluia. Efa nandinika tentsika ny amin'ilay hoe ireo mpananika amin'ny fefy. Efa ho avy Jesosy, raha dinihina ny famantarana rehetra, anisan'izao zao aretina coronavirus eran-tany zao zay mifanaraka tsara amin'ilay ten'Andriamanitra amin'ny Apokalipsy 7:7-11. Apokalipsy 7:7-11 manao eo ny anaran'i Jesosy: indro alaiko ny sasany amin'ny sinagogany Satana zay milaza ny tenany ho jiosy, kano tsy izy fa mandainga. Indro ataoko tonga amin'ny ankohoko eo anoloan'ny tongotrao reo, ka ho fantana fa zaho ny efa tianao. Ohatra Andriamanitra dia milaza fa tian'ny olona izy efa ao amin'i Jesosy. Ny 10, satria efa nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetana kianao, zaho kosa hiaro anao ho voavonjy amin'ny andro fangapanahy izay efa hiatra amin'izao tontolo izao, ho fizantoetra izay monina ambony tany. Eo zao fa misy ny aretina eran-tany misy, tsisy akanavaka hoe na tany azy na tany aiza ny tsy voa, any coronavirus, fizantoetra io. Ary aorian'izay dao ny ten'Andriamanitra hoe ny 11 ho afaingana aho tany mafy zay nananao mba tsy hisaka ny satroboninahitra ao. Mazava dia mazava fa tefa nitombotra ny fiavian'i Jesosy, ary efa akaiky izy. Anjarany tsiray avy mbola mandinika ny tenany, fiainany any amin'ny fisaina zany, any amin'ny fony, zay lazain'ny vavany, jeren'ny masony, hen'ny sofiny, tokony mba dinihiny ary fietsika atao ihany koa sy zavatra zay ale. Sao dia mifanohitra amin'ny ten'Andriamanitra, ka lasa tsy voavonjy fa nisan'ireo olona mpananika amin'ny fefy, ka dia tsy tafiditra tao amin'ny vala. Ary zay indrindra zany mbola anoizy antsika ny amin'ilay hoe ireo mpananika amin'ny fefy. Nefa alohan'izay dia zao misy olona mitory, ohatra zao tahaka ny Kaiafa mpisorona be, hitantsika amin'ny Jaona 2:12, amin'ny Jaona 2:12, andininy 7 ka hatramin'ny 2:10. Zao voalaza zao mombany amin'ny Kaiafa mpisorona be, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy a Nazareta, ary loha mpisorona sy ny fariseo nanangona amin'ny sinodriana ka nanao hoe: ahoana no ataontsika fa iny lehilahy iny dia manao famantarana maro, raha velantsika hanao izany ihany izy dia hino azy avokoa ny olona rehetra
ary hoavo ny romana ka handrava ny fonenantsika sy ny firenentsika. Eto zany fa fialonana mombany am' Jesosy na tonga ny fivorininy sy ny odriny io sy ny longolona fahaseho rehetra. Ary ny anankiray taminy dia Kaiafa misorona be tam'izany andro izany nanao taminy hoe tsy anareo tsy malala na inona inona na misaina akory fa tsara ho anareo raha ny lehilahy iray no ho faty hamonjy ny firenena mba tsy ho rava avokoa ity firenena ity. Ary tsy miteny zany ho azy izy fa satria mpisorona be tam'izany taona izany izy dia naminany fa Jesosy ho faty hamonjy ny firenena, ary tsy hamonjy io firenena io ihany fa mba hanangona ny zanak'Andriamanitra izay efa niely ny antokony ray. Zany zany eto fa Kaiafa mpisorona be na de atao hoe nana fialonana ary izy tsy de tia loatra an' Jesosy dia naminany. Hitantsika eto zany fa Kaiafa mpisorona be dia araky nambarako teo misy fialonana tsy tian' Jesosy izy, nefa amy mampisorona be azy de nampiasain'Andriamanitra izy naminany ho faty Jesosy hamonjy ny firenena, hamonjy hanangona ny olon'Andriamanitra hita eran'izao tontolo zao. Misy koa zany olo ankehitriny ataontsika hoe mitory izy manambara ny teny Jesosy avel'Andriamanitra izy araky ny voalaza ao amy Mateo, fantatsika tsara le teny ao amy Mateo 7. Fa betsaka ny olona mitory ankehitriny saingy tsy mifanaraka amy teny Andriamanitra intsony. Mateo 7 indrindra amby roapolo ka hatramin'ny 3 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe tsy izy rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra amy fanjakan'ny lanitra fa zay manao ny sitrapony raiko zay ny an-danitra. Maro nanao amiko am'izany andro zany hoe tompoko tsy efa naminany taminaranao fa zahay, tsy efa namoaka demonity taminaranao fa zahay, tsy efa nanao asa be taminareo fa zahay. Ary de ambarako amy maromarona hoe tsy mba fantatra akory ianareo hatrehatr'izay, miala amiko nareo mpanao meloka. Retony ndraiky tena mitory mamoaka demony anaran'i Jesosy, mametra tanana mararan'i Jesosy, saingy zao tsy tanteraka tao aminy fitiavana arak'Andriamanitra. Satria na de miteny amy teny tsy fantatra azy ny teny anjany fa tsy mana fitiavana dia tahaka ny mpantsina sy varaha maneno ihany. Raha de atao hoe malala amy faminaniana rehetra azy, malala ny zava-miafina rehetra, mana fonina rehetra tahaka ny mahafindra teny-bohitra nefa tsy mana fitiavana de tsy mahasoa akory zany. Na de manome fanomezana ho an'ny malahelo azy, any mivarotra ny atao hoe ny fananana rehetra, kanefa tsy ao le fitiavana arak'Andriamanitra de malanika amy fify tsy hoy Jesosy tsy fantatra akory nareo hatrizay. Zay zany ny zavatra hitatsika ny amy Kaiafa mpisorona be. Ary misy zany ola mpitory tena avel'Andriamanitra hitondra ny ten'Andriamanitra izy, mitory izy manambara izy, ary misy zavatra marina ny lazainy, saingy zao hoy Jesosy hoe tsy fantatra akory nareo hatrehatr'izay, miala amiko nareo mpanao meloka. Averitsika koa ny amin'ny Ezekela. Amin'ny Ezekela 20 de nisy fanambarany toy zao novakitsika tam'izany fotoana zany. Ahitantsika le hoe reo mpananika ny fefy. Manomboka amin'ny 17 aloha ka hatramin'ny 7 misy teny toy zao. Ezekela 20:7 ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe foy zaho taminy, zany hoe Andriamanitra zany miteny amin'ny olona, samy manary ny fahavetavetan'ny masonareo avy ianareo, ary aza mandoto tena amin'ny sampony Egypta, zao ny ave Andriamanitrareo. Andriamanitra zany eto mindraza amin'ny olona mba hanary ny maso ny fahavetavetana sy ny sampy. Zay fa ny lazain'io, zao no Andriamanitrareo izy. De hoy ny nambary amy 5, nefa niodina tamiko ihany izy, ny 5 azafady, nefa niodina tamiko ihany izy ka tsy nety nikeno ahy, samy tsy nanary ny fahavetavetan'ny masony na nahafony sampony Egypta, ka de hoy zaho ahidiko aminy ny fahavonirako ary ho tanterako aminy any Egypta ny fahatezerako. Tsara zany fa rehefa nahita andreo olona tsy nanintsain'ny feony Andriamanitra tsy nanaraka dia
nitrete hoe hoaringako reo, zay ny filazany azy, ary tantelako any aminy ny fahatezerako. Zao nefa ny zavatra nitranaka ny fahasivy, kanefa niasa noho ny amin'ny anarako aho mba tsy antontony zany eo masiny jentilisa zay nitoerany, sady teo masiny no anaovako zay ahafantarany ahy tamin'ny tondrako azy nyvoaka avy tany amin'ny tany Egypta. Na teo azy ny zavatra ratsy atao amin'ny zanakely na taranak'olombelona, de miasa foana Andriamanitra mba tsy antontony ny anarany, mba tsy anaovana tsinitsina na antontony ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Izay zany ny zavatra mitranka mamindra fo Andriamanitra, satria reo olondrao zany na de mitory azy manambara ny famonjena ataontsika hoe mitory an' Jesosy, de zao mananika fefitra satria tsy araka an'Andriamanitra ny fitiavany, misy fialonana, misy faratsiana ho aminy ao. Ary arahantsika indray ny Ezekela 20, ny 12 aloha misy teny toy zao amin'ny anaran'i Jesosy: dia nomeko azy ny didiko ary nampafantariko azy ny fitsipiko zay mahavelona ny olona manaraky zany, ary nomeko azy koa ny sabatako, jereo tsara eto, ho famantarana ho amiko sy ho aminy, mba ho fanta fo zaho Iavé no manamasina azy. Misy mahavariny eto, nambaran'Andriamanitra fa meny ny olona ny didiny sy fitsipiny zay mahavelona ny olona zay manaraky zany. Navany nefa ny sabata efa ao anatin'izany fitsipika sy lalàna zany ny sabata, de navany manokana eo amin'ny 12 hoe ary omeko azy koa ny sabatako ho famantarana ho aminy sy ho amiko, de ho amiko sy ho aminy, mba ho fantana fa zao Iavé no manamasina azy. Ny sabata de famantarana fa hoe fanekeny olona koa fa hoe Andriamanitra no manamasina azy. Betsaka vavaka, betsaka ny tena manompo Andriamanitra amin'ny fony, saingy tsy mitandrina ny sabata. De ahoana ny farany? Vakitsika ny 13 sy ny 14 amin'ny anaran'i Jesosy: kanjo niodina tamiko tany nefitra ihany ny taranak'Israely, ka tsy nandeha araky ny didiko izy, fa nanamavo ny fitsipiko zay mahavelona ny olona manaraky zany. Ary nandoto de nandoto ny sabatako izy, de hoy zaho haidiko aminy anenefitra ny fahatezerako, halany ringanazy. Zao tsara zao fa na de nilazain'Andriamanitra aza ny didiny fitsipiny, ary ao koa ny sabata, navany manokana hoe amin'ny sabata, de ahoana ny farany? Tsy nanaraka ny zanak'Israely. Zao tsara ny teny eto hoe nanamavo ny fitsipiko zay mahavelona ny olona manaraky zany izy, ary nandoto de nandoto ny sabatako izy, de hoy zaho haidiko aminy anenefitra ny fahatezerako, halany ringanazy. Matetika ny olona raha vao miresaka sabata de hoe any zanak'Israely zany, andreo adventiste zany. Ny sabata de mazava tsara eto Andriamanitra miteny hoe ny sabatako. Mazava tsara ny teny, mazava tsara ny teniny eto araka ny tenin'Andriamanitra hoe ary nandoto de nandoto ny sabatako izy, de hoy zaho haidiko aminy anenefitra ny fahatezerako, halany ringanazy. Tena nitetra zany hoe mananika amin'ny fefy zany le olona, mivavaka le olona, tena mampandromanitra saingy zao mananika amin'ny fefy. Araharantsika ny toy ny 14, kanefa niasa noho ny amin'ny anarako aho mba tsy antontony zany eo anatrehan'ny jentilisa zay nahitany nitondrako azy nivoaka. Miasa Andriamanitra mba tsy antontony le anarany, satria io Andriamanitra io de araka voalaza amin'ny Salamo 7, Salamo 7, 9 ka hatramin'ny 12 misy teny toy zao amin'ny anaran'i Jesosy: mamindra fo sy miantra Iavé, maro-po sady be famindram-po, tsy mba mandahateny mandrakarevy izy, na mitahiry fahatezerana mandrakiray. Tsy mba manao amintsika araka fahoatantsika izy, na mamaly antsika araky ny heontsika,
fa tahaky ny avon'ny lanitra ambonin'ny tany no aben'ny famindram-pony am'izay matahotra azy, tahaky ny alavitry ny atsinanana no andrefana no alavitry ny anesora ny fovitantsika amitsika. Mazava tsara io Salamo 7:1 ka hatramin'ny 12. Mamindra fo izy, mananika ny fefy ny olona, amindrano fo ihany, miatra ihany izy, nefa le olona tsy mety farany de teo very. Zay zany zavatra hitatsika. Jerentsika indray ary ny teny Andriamanitra ny Korintiana voalohany 5:10 ho an'ireo olona zay mananika ny fefy. Korintiana voalohany 5:10 andininy 7:10. Betsaka ny mpitory tratra ny diteny ity ka lasa mamitaka mpiangona ary lasa mahavery ny olona zay endreketany andrasany. Ho ny teny Andriamanitra ny Korintiana voalohany 5:10 ary andininy 7:10 aminaran'i Jesosy amina hoe raha amin'izao fiainana zao ihany no anantenantsika ny Kristy de mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika. Mpitory de tsy mba manantena le firazantsara amin'ny famonjena matetika, fa Andriamanitra zay manampy ny olona, manisoa ny olona, fanantenan-javatra avy eo amin'i Jesosy no ataon'ny olona. Efa miaraka amin'Andriamanitra nao amin'i Jesosy de mahazo asa tsara, tsara karama, mahazo vady, mahazo taranaka, ampian'Andriamanitra amin'ny zavatra ataonareo rehetra, arovan'Andriamanitra amin'ny loza. Zany hoe ny zavatra amin'ny am'izao fiainana zao ny tena ambaran'le olona. Ary ka mahatonga ny olona hitady an'Andriamanitra tsy no hitady famonjena na fiaina malak'izay na ho afaka amin'ny tambanandeva na tonga azo tena zanak'Andriamanitra ka mandray ny fanamasina. Fa nytorian'ny mpitory ankehitriny de ny fanantenan-javatra ny am'izao fiainana zao. Ka raha ny fanantenan-javatra ny am'izao fiainana zao de ho misotra masina hoe mahantra indrindra noho ny olona raketra ianareo. Zany ny tenin'Andriamanitra voalaza eto. De anjarantsika mandinika tsara fa tena zava-doza zany. Ary vokatr'izany de misy zavatra mitranga ataon'ny mpitory ihany keo. Ahoana moa ny zavatra mitranga? Ny Apokalipsy 2:20 andininy 8:20 sy ny 7:20. Apokalipsy 2:20 andininy 8:20 sy 7:20 aminaran'i Jesosy. Zaho de manambara am'izay rehetra mandre ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity. Raha misy manampy ireo, Andriamanitra hanampy ireo loza voasoratra ato amin'ny bokiny ity ho azy. Ary raha misy manaitra amin'ny teny amin'ny bokin'ny faminaniana ity dia esorin'Andriamanitra ny anjarany amin'ny hazonaina sy amin'ny tanàna masina. De zay rehetra voasoratra eto amin'ity boky ity. Mazava de mazava ny ten'Andriamanitra. Raha misy olona manampy ny ten'Andriamanitra dia ho ampian'Andriamanitra ny loza anjo azy, nefa misy voasoratra ato loza, de ho ampian'Andriamanitra ny loza anjo azy. Tena zava-doza zany. Zava-doza zany. Ary raha misy manaitra de asorin'Andriamanitra ny anjarany amin'ny hazonaina tsy amin'ny tanàna masina. Zany hoe very le olona. Tena very satria misy olona zany manampy ny tenin'Andriamanitra. Raha mamaky ny Baiboly tsika de ny Genesis ka hatramin'ny Malaky tsy mba miteny mihitsy Jesosy na mpianatra hoe testameta taloha, hoy izy hoe soratra masina. Maka ohatra anankiray tsika mba hahafantarantsika an'izay. Matteo 2:20. Matteo 2:20 andininy 7:20 misy teny toy zao ny anaran'i Jesosy manao hoe Jesosy namalaka anao taminy hoe mahadio sevitra ianareo ny tsy fahafantaranareo ny soratra masina na ny herin'Andriamanitra. Inona ny soratra masina zay neto? Genesis ka hatramin'ny Malaky. Mahadio sevitra ianareo ny tsy fahafantaran'ny soratra masina. Maro ny olona tsy mety mamaky Genesis ka hatramin'ny Malaky. Mamaky any fa Salamo mivakiny, ao matetika mivakiny, fa sasany tsy mivakiny. Kanefa hoy Jesosy hoe araka ny teny eto, misy fanambarana koa amin'ny Jaona 5 ary ny andininy dinintsika eto ny 9:30.
zao na toko dimy andiny sivy amby telopolo aminaran'i jesosy manao hoe dinihina reo ny soroza masina satria ataonareo fa ao aminy no ananareo fiainana manak'izay ary reny manambara sorotra masina isany eto teny genesisy ka hatramy malaky ary maro zany ny olona no tsy mamaky azy tsy mandiniko nefa tena manambarani jesosy matio pahatonga ny apokalipsy iny nentina anamafisana zatra voalaza ny sotra masina iny azay mahatonga ny tenyandriamanitra amin'ny oabolana telopolo andininy dimy sy enina oakitsika teandriamanitra amin'ny oabolana telopolo andininy dimy sy enina amin'ny anaran'i jesosy manao hoe ny ten'andriamanitra dia voadio avokoa ampinga ho an'izay mialoka aminy izy aza manampy ny teniny fandrao hanariny ianao ka ho hita fampandainga ny ten'andriamanitra zany dia voadio avokoa avy amin'andriamanitra tsy nakona moa tsy voadio ampinga ho an'izay mialoka aminy izy fiarovana ho an'izay olona mialoka aminy izy loa izy hoe aza manampy ny teniny fandrao hanariny ianao tsy azo ampina fa ho hita fa ho mpandainga betsaka manampy le teny aovan'ny olona ny sorotra masina de lazainy hoe testamenta aloha zay moa voalaza atao am'ty baiboly eto hoe testamenta aloha testamenta vaovao fanekena taloha ny atao am' baiboly ary fanekena vaovao fa tsy milaza mihitsy hoe testamenta taloha na testamenta vaovao fanekena taloha ny fanekena taloha de nasaina nytandrina didin'andriamanitra amin'ny herin'ny fahaizan'ny olona fanekena vaovao ataoko ampony lalako sady soatako ao an-tsainy zay ny tenin'andriamanitra tsara mihitsy sika mba mandinika an'zany zavatra zany ao amin'ny mpitoro teny eo zao tsika de nahita fa hoe tsy azo ovana ny tenin'andriamanitra tsy azo ampina mpitoro teny toko fahatelo de ny andininy efatra amby folo mpitoro teny toko fahatelo andininy efatra amby folo aminaran'i jesosy hoe fantandro fa zay rehetra ataon'andriamanitra dia aharitra mandrakizay ary zereo tsara eto fa tsy azo ampiana ary tsy azo analana izany ka de ataon'andriamanitra mahatongoky eo masony ny olona zereo tsara de ka eo fa nataon'andriamanitra matahotra eo mason'ny olona fa zavatra rehetra izy nataon'andriamanitra de maharitra mandrakizay ny teandriamanitra de maharitra mandrakizay tsy azo ampiana tsy azo anesorana ary ny teandriamanitra de milaza an'izany any amin'ny isaia efapolo zao mivolaza amin'ny isaia efapolo andininy fito sy ny valo amin'ny anaran'i jesosy maina ny ahatra malazo ny voniny satria tsofo ny fofonainy avery eny ahatra tokoa ny olona maina ny ahatra malazo ny voniny fa ny tenin'andriamanitsika dia haharitra mandrakizay tenin'andriamanitra maharitra amin'izany tsy ampino satria raha vao misy manampy na misy manaitra de mananika amin'ny fefy le olona hitatsika koa amin'ny Matio toko fahadimy tenin' Jesosy Kristy io Matio toko fahadimy de zao voalazan'i Jesosy ao Matio toko fahadimy andininy fito amby folo ka hatramy sivy amby folo amin'ny lalan'i Jesosy azo ataonareo fa tonga ho handrava ny lalàna na ny mpaminany tsy tonga aho handrava fa hanatanteraka Jesosy zany tsy tonga nandrava fa nakatoa natanteraka ny tenin'andriamanitra fa tsy handrava izy na hanasitra andininy valo amby folo fa lazaiko aminareo mara de mara tokoa mandra-pafona ny lanitra sy ny tany de tsy tsy ho foana akory amin'ny lalàna na litera iray na tendrotsotra iray aza litera ray samy hoe a zany na be i tendrotsotra ray eo amin'ny i na amin'ny e misy tendrotsoratra tsy azo foanina mihitsy zany le tenin'andriamanitra io andininy sivy amby folo ary am'izany nazovo ny mamany anankiray amindreo didy madinika indrindra ireo ka mampianatra ny olona toy zany de atao hoe kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra izy fa nazovy no mampianatra ireo zereo tsara eto no izy nazovy ny mankatoa sy mampianatra ireo izy no atao hoe lehibe amin'ny fanjakan'lanitra raha misy olona mampianatra de mankatoa de izy ny lehibe tsy azo ampina tsy azo nisorana ny lalàna na ny tenin'andriamanitra fa zay manao an'izany a de nilazain'i Jesosy eto
rake de kely indrindra tsy voavonjy izy mampalahelo ny olona ankehitriny raha vao miresaka ny andro fivavahana sabata izy de hoe io ny andro nitsanganan'i Jesosy tamy maty mariny zany satria nao andro voalohany amin'ny herinandro manomboka ny asa tsanga tamy maty amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro Jesosy manomboka ny asany mba hahatonga ny fitsaharana fa tsy hoe akory hoe tsanga tamy maty izy de ndeha satria ka de ndeo hovatsika tao alahady ndray fivavahana tsy azo hovana ny didy folo zay mihitsy nyteny Jesosy soto hoe azo ataonareo fa tonga ho andrava fanatanteraka didy zany io milalàna tsy zay mihitsy tsy nanova izy de zay indrindra ny zavatra tena marina Kolosianina toko faharoa andininy faefatra zany de mananika amin'ny fiefy raha vao manao an'izay Kolosianina toko faharoa andininy faefatra Kolosianina toko faharoa andininy faefatra fatritsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mampalahelo fa betsaka zany no manaraka nyty teny ity tsy tanteraky ho amin'ny fahasahoana ary zany no lazaiko fa andreo isam-pandify hevitra andreo amin'ny teny toa marina misy olona manandify ny olona amin'ny teny toa marina ao zao misy milaza hoe ny sabata andro tsy izy tsony fa Jesosy nilaza sabata Jesosy tsy niteny hoe zaho ny sabata fa tompony sabata ny zanak'olona izy ny tompony fa tsy izy akory ny sabata diso de diso mihitsy ny zavatra zany fa zay miaraka amin'i Jesosy de mandray fitsaharana ao amin'ny fiainana izy milamina zany diso de diso be mihitsy fa ny andro sabata mbola misy any amin'ny tany voabosilanitra vaovao araka mbola azany Isaia 1:20 andininy 3:20 hoe ary isaky ny volo ambonina sisa sabata de ho avy noforehetra ekokony atrehako Iavé zay ny fanambarana tena zava-dehibe tokoa Petera faharoa toko fahatelo de misy fanambarana toy zao Petera faharoa toko fahatelo andininy 5:20 Petera faharoa toko fahatelo andininy 5:20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary ny faharimpony tombontsika de keo famonjena tahaky ny voasorotry Paoly rahalahy mahalala antsika taminareo koa araky ny fahendrena no menazy tahaky ny ataony ao mipistiny rehetra koa fa milaza ny zavatra zany ao aminy izy ary amindreo de misy zavatra sarim-pahatarana zay aolona ny olona kely fahalalana sady tsy mihora tsara tahaky ny anaovany teny sasany eo amin'ny soratra masina koa ka mahatonga fahaverezana ho an'ny tenany maro ny olona mamaky baboly de nambarany apôstôly Paoly eto rehefa nitsindrin'ny fanamasina apôstôly Petera zafady hoe ary amreo de misy zavatra sarim-pahatarana ny soratra masina zany zay aolona ny olona kely fahalalana sady tsy miorona tsara tahaky ny anaovan'ny sasany ny anaovan'ny teny sasany amin'ny soratra masina koa ka mahatonga fahaverezana ho an'ny tenany misy olona manolana ny hevitry ny teny Andriamanitra salam'izany zao ndresantsika teo ny andro sabata de mbola misy mazava tsara ny amin'ny Isaia 1:20 zay efa nambarako teo ary tiako vakina ary ny andininy 2:23 satria milaza ny tany vaovao sy lanitra vaovao izy eo Isaia 1:20 andininy 2:23 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa tahaky ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao zay ataoko no ahalitra eo anatrehako Iavé tahaky zany ny aretany tanak'olo sy anaranareo ary isaky ny voaloham-bolana sisa sabata de ho avy noforehetra ekokony atrehako ho Iavé any amin'ny tany vaovao mbola misy ny andro sabata ary mazava tsara fa Jesosy ny tompony sabata io ary izy aza nitandrina ny sabata koa araky ny efa hitantsika farany Matthieu 20:20 amarana antsika amin'ny teny Matthieu 20:20 ary ny andininy 7:20 Matthieu 20:20 ary ny andininy 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe koa mandehana ianareo de ataovy mpianatra amin'ny fiainana rehetra manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina mandehana tokony andeha mitory ny olona fa raha tsy mandeha mitory zany de ohatrany tsy mety na mijoro vavolombelona farafaratsiny mba tsy hananika amin'ny fiefy de manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray Zanaka fanamasina orina moa de hoe misy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy tsotra fotsiny tenin' Jesosy nefa mozy Jesosy hoe lanitra sy ny tany no levona fa ny teniko tsy mba ho levona ary ny tenin' Jesosy zany tsy maintsy arahana ka mahita an'le teny any amin'ny asa apôstôly olona de atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy ndray de ho hitantsika izany araky ny fampanaraka zay ho arahantsika ihany saotra Andriamanitsika nahita fa zao be ny mpananika amin'ny fefika samy mandinitsika am'zao andro farany zao sao de ivery ivavaka tsika
saotra anao zay andriamanitra milamponao, saotra nyfiarovana any am'le ratsy, ny fiadananao tanteraka aminao hoe arovanao aminay le ratsy. Saotra anao zay fa ianao Jesosy mitarika anay mba tsy hahatonga anay mananika ny fefy, fa mba ho tonga mandeha amin'ny lalana zay ho tafiditra ao am-bavahady atonga mivala, tsisy fianao dory na lalana mivavahady na mivala de anao ihany, ary anao ihany koa mitarika anay. De anao ny dera saotra ary voninahitra Andriamanitra aminaran'i Jesosy Tompo, saotra Andriamanitra, amen, alleluia. De manao veloma mahafinaritra indray tompoko, fa sao Andriamanitra amintsika amanaraka indray, amen.